Ankoatran'ny famaroan'ny mpiasam-panjakana izay tsy maintsy isotro ronono tsy hoatsy dia maro ihany koa ireo lesaka amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana manoloana izay ary dia hofanina ireo mpiasam-panjakana ambony mba hisian'ny fanavaozana ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Ravakarandriamanalina nanao ny fanadihadiana mahakasika an'izay Stefana Razafy Madimo kosa nakany sary. Tsy latsaky ny 50 isanjato ny mpiasam-panjakana no manana salan-taona eo anelanelana ny 70 sy 80 taona amin'izao fotoana izao ary mahery ny 20 isanjato ny mpiasam-panjakana manerana nosy no andeha hisotro ronono amin'ny taona 2024 araka ny tombatombana natao teo anivon'ny ministera ny asa sy ny asa-panjakana. Fa ankoatra izany dia misy ihany koa ny olana eo amin'ny fanatanterahana ny asa-panjakana amin'ny ankapobeny. Lesoko angamba dia tsy fampiny ny fifanana tany am-piandohana satria maro ny mpiasam-panjakana izay niraisina amin'izao fotsiny fa tsy ampy ny fanomanana azy hidirina tao amin'ny sehetry ny asa. Eo koa ny fiadiana amin'ny fahazarana. Maro ny mpiasam-panjakana antsika fantatra zany izay neti-pahazarana ary misy koa ireo mandà ny fanavaozana eo amin'ny asa zay fifanana zay omena azy. Ataoko hoe mandà moa tsy hoe mandà manahoana fa misy foana ny blocage eo anivon'ny fanavaozana zay ataony ny mpanantanteraka ataony ny tompon'andraikitra amin'izay. Mba hitondrana fanavaozana eo amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana dia nisokafana teo anivon'ny ENAM sekoly fanomanana mpiasam-panjakana ambony ny sampam-piofanana momba ny fitantanana raharaham-panjakana izay misokatra ho an'ireo olona efa perinasa. Fantatry ny olona rehetrarehetra tompon'andraikitra any amin'ny fanjakana fa ato zany io formation gestion publique io zany a voalohany indrindra aloha io zany a ahoana moa zany fampitana fahaizana sy fahaiza-mitantana vaovao nouvelle gestion publique satria ny fitantanana ny raharaham-panjakana amin'izao fotoana izao eto Madagasikara tsy ohatran'le taloha intsony hoe administration administrante hoe resaka mionona fotsiny amin'ny hoe ty misy vola azo a dia fampandehanan-draharaha andavanandro tsy zany intsony fa ny amin'izao fotoana izao a ny zavatra fitantanana sy raharaham-panjakana amintsika amin'ny teny izao dia hoe tsy maintsy takina ary tsy maintsy azahoana fahombiazana hoe performance dia avy eo a io koa le hoe fitezana amin'ny hoe culture de responsabilité. Amin'ny ankapobeny dia misy ny fisafidianana ny andro-tantaratasy ho an'ireo kandida izay tokony anana mari-pahaizana master 1 na maîtrise ary efa niasa nandritra ny 7 taona. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny adina an-tsoratra sy adina am-bava atao amin'ireo kandida. Navoaka androany moa ny andiany fahatelo amin'ny mpiasam-panjakana ambony sy mpiasa avy amin'ny sehatra tsy miankina izay nanaraka fiofanana nandritra ny roa taona teo anivon'ity sampam-piofanana ity. Ny salotra ny anarana taratra moa izany indray mihery izany izay mitotaly 20 mianadahy no mandrafitra azy. Hatreto miisa 770 ireo olona efa nivoaka teo anivon'ity sampam-piofanana ity ary nahazo mari-pahaizana avy amin'ny fanjakana.